Ho an'ny ministera ny fahasalamana kosa ho fanatsarana ny fandraisana tanana ny fikorontanana ny saina sy ny fanintona izay sokajiana olana goavana mahakasika ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara dia misy ny tetikasa izay iarahan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka miaraka ny vondrona Sanofi aritra 5 taona moa ny fanatanterahana izany ary ampiarina amin'ny faritra 5 eto amin'ny Nosy. Ravakaran-Dremanalina sy Mamy Rasoana ivo. Tombanana eo anelana ny rahetsika hatramin'ny 5 alina sy rahetsy ireo olona marary ny fikorontanana ny saina sy ny fanitony ary manodidina ny 770 isan-jato kosa ireo olona iaran'izay fikorontanana ny saina izay araka fanadihadiana natao teto amin'ny faritra Nalamanga. Isan'ireo aretina tsy mba tafiditra ao anatin'ireo vaindondra raha ny fikorontanana ny saina sy ny fanitony kanefa dia isan'ny olana goavana mahakasika ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny firenena. Araraky ny finoana ara-drazana moa dia sokajian'ny olona amin'ny ankapobeny no fisian'ny hery tsy takatra ny saina ny fanitony fa ihany koa ny faniliklihana ireo marary ny aretiny ity izay iverin'izy ireo fa tsy azo tsaboana. Mandritra ny 5 taona manaraka dia misy ny tetikasa mitetina hatrany amin'ny 5 alina sy $100 ho fanatsarana ny fahazoan'ireo marary saina ny fitsaboana ara-dalàna. Fiara-miasa ny miankina amin'ny tsy miankina na ny torape eo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny vondrona Sanofi no ahafahana manao izany. Iska mahita moa fa nisy ity convention de partenariat fifanarahana zany irahana amin'ny Sanofi izay ikarakarana itsaboana amin'ireo marary ny aretina saina na ny mifanitona na ny aretina izay mifandraika amin'ny saina rehetra izany. Irahantsika mafantatra fa matetika ireny olona marary saina reny misy aretin-tsaina reny eto amintsika dia voahilikiliky ny fiarahamonina. Voahilikiliky ny fiarahamonina ary izay fomba fanelikilihany ny fiarahamonina izay dia mahasarotra ihany koa ny fitsaboana azy. Ka eto ity convention ity dia natao hanatsarana izany fandraisana an-tanana ireo marary ireo izay be lehibe tokotrany eto amintsika ary fiadivana ihany koa amin'izay fomba fanelikilihana andreo marary ireo mba hahafahana manamora ny fitsaboana azy. Androany teto amin'ny Carleton Nosy no tanterahana ny fanaovan-tsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministra Joanita Ndaimananjara sy ny Dr Robert Sebag filoha lefitry ny Sanofi maneran-tany. Olona miisa 4 tapitrisa avy amin'ny faritra 5 ahitana tany-ponina ina vao amin'ny fikorontanana ny saina sy ny fanitona no voakasiky ny tetikasa dia Analamanga, Boeny, Vakinakaratra, Amoronmany ary Sofi no very no voakasiky ny tetikasa. Manampy arabola sy teknika ny Sanofi raha toka mandrindra sy mampiatra ireo politika nasionaly entina miady amin'ny fanikilihana ny olona vao amin'ny fikorontanana ny saina sy ny fanitona no anjara ministera Piay ao anatin'ity fiaraha-miasa ity. Raha ireo aretina mianaka sy aretina mifindra ny tena niopana ny asa fanasoavana ho fanampiana ireo firenena andalam-pandrosoana no tanterahan'ny Sanofi hatramin'izay. Tamin'ity kosa dia nisafidy nijery ho aretina mitaiza izy ireo noho ny fahatsapana fa isa mitarika fahafatesana maro ihany koa ireo aretina ireo. Ny Sanofi moa dia orinasa mpamokatra fanafody izay firenena afrikana 10 no misy azy hatreto ary manana ozinina 7 amin'ny firenena 9.